dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahiresantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao a vavakisika. Jehovahandriamanitra iray dia misaotra satria tsy mitsaha miteny ianao fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao aminay dia manoro lalana anay ny amin'ny fitondran-tena tokony hanananay hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny madinika indrindra. Fanahinao masina no moka hiasa ao anatin'ny fonay tsiraray avy mba izanay mamantatra ny sitraponao ary ety am-piandohana dia mbola mangatapavaka ho amin'ny firenena arovy mba tsota valatsaka ao anatin'ny fitako dia izao tontolo izao ty ka hifamono sy hifandringana fa mba tena hiverina ho amin'ny famarinana dia ny fankatoavana ny teninao mba ho torolala dia mifanahinao masina no hitaridalanay mandraka rehefa marina ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a nanonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ontsika mandrakariva fitondran-tena kristianina no resahantsika ary mahatratra ny olona rehetra ary tsy misy hakanavaka hoe sarangan'olona tahaka an'izao no tokony iondrika anatin'ny soratra masina ary anaraka izay voalazan'ny soratra masina fa ny karazan'ny olona tahaka an'izao indray dia tsy anjara n'izany fa na mino ny olona na tsy mino dia man'ny olona rehetra ny afatra ary tsisy afabela ao anatin'izay famarinany tenin'Andriamanitra izay. Tsara mampafantatra antsika hoe inona ny antony ivavahana mba hanomana ny tsiraray avy ny fiainana mandrakizay satria dia fiainana ety amin'ity zao tontolo izao ty mandalo vahiny sy mpivahintsika ny teto tsy maharitra eto kanefa izay vanim-potoana hivetritsika fa hiaina an'izay ny tombon'androm-pahavelomana omen'Andriamanitra marika famindrapon'Andriamanitra mba fahatsika manomana ny fiainana mandrakizay. Tsy misy dikany izany ny fiainana raha tsy misy ny fanomanana ny fiainana mandrakizay kanefa tsy andro ho faty akory vao manomana an'izay fiainana mandrakizay izay fa amin'izao androm-pahavelomantsika izao Andriamanitra no mizaha toetra nisam-patan'olona tsiraray avy araka ny asa izay tanterahany mba ahafahany miditra many amin'ny fiainana mandrakizay. Zavatra matetika adin'ny olona dia ity ao amin'izay fiainana mandrakizay izay dia misy toerana anankiroa ary tsara mamerimberina an'izay fa tsy maintsy maty ny olona rehetra na tsara na ratsy dia tsy maintsy mitsangana koa ny olona rehetra na tsara na ratsy. Ndreo dia diso hevitra ny olona hoe ny tsara ihany no hitsangana fa ny ratsy fanahy tsy mitsangana fa miara-mitsangana indreo. Raha mijerytsika ny Jaona toko 5 dia izao no voalazan'i Jesosy Kristy. Jaona toko 5 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Jesosy no miteny an'ity azagaga amin'izany ozy fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra any am-pasina ny feoany dia voaka izy izay nanon tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana ary izay nanon ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Na iodika viana na iodika vanana tsy maintsy velona mandrakizay tsika eto rehefa manahirana mandritra ny vanim-potoana araka ny lazain'ny soratra masina hoe raha tahiny mateza 70 na 80 taona maika fa zany fiainana mandrakizay izany. Fa zao androm-pahavelomantsika izao niza na kely na lehibe na manan-karena na mahantra na nianatra na tsy nianatra na manam-pahefana na tsy manam-pahefana mandalo ndray mpimaso eto amin'ity zao tontolo izao ty fa ho tsaran'Andriamanitra miasa ny tsiraray avy ary izay ataontsika amin'ny androm-pahavelomantsika no mamaritra ny fiainantsika mandrakizay fa tsy hoe rehefa maty tsika izay vao andeha eritreritra ny fiainana mandrakizay. Tsisy eritreretana intsony fa izay ataontsika rehetra na mino an'Andriamanitra ny olona na tsy mino an'Andriamanitra ho tsarain'Andriamanitra amin'izay zavatra nataontsika amin'ny androm-pahavelomantsika amin'ny asa izay ataontsika amin'ny andraikitra petrak'Andriamanitra amintsika ary izay ataontsika rehetra no mamaritra ny fiainantsika mandrakizay ka izay ray alehany na itsika hitsangana ho any amin'ny fiainana mandrakizay sambatra miaraka amin'Andriamanitra na araka ny nambaran'i Jesosy hoe hitsangana ho any amin'ny fanamelohana fijaliana mandrakizay. Izy moa no milaza fa fiadanana ny eto amin'ity zao tontolo izao ty fa oriana ady-tsaina ady-panahy tsisy farany tsy misy filaminana
miezaka mitady vahaolana fa inona ny vahaolana eo tsisy maika fa hoe mandrak'izay ianao tsy misy vahaolana kanefa adininy olona zay ary ny kristianina indrindra mini manadino an'izany fieritreretiny fa zay zavatra taony am'izao vanim-potoana zao tsotsaran'andriamanitra amin'iny izy zay no mahatonga atsika miresaka ny fitondratena napetraka andriamanitra ary ny antony fitoriana filazantsara raha ijanona fotsiny am'izao fahavelomantsika zao de araka ny teniny poly apôstôly eo raha am'izao vanim-potoana zao fotsiny raha am'ty fiainan'ity no anatenatsika ny kristy mahatra indrindra isika ny antony fitoriana filazantsara de mpahitandremany ny sambatan'olona ary io le resahatsika toromarika napetraka indrindra manoloana ny toezavatra zay mitranga manerina n'izao tontolo zao indrindra eto anivon'ny firenena hoe tsy misy fahefana tafapetraka ange raha tsy sitrapon'andriamanitra ny adiditsika fotsiny de maneke fahefana zay misy kanefa araka ny resahantsika hoe tsy de mety loatra manindraindra mizaniza tompon'andraikitra napetraka teo tsy de mety loatra koa no mankala izaniza napetraka teo fa ho an'ny sambatan'olona fotsiny raha tena mahatsapy izy fa olo-pirenena vanina manaovany marina ny sambatan'olona tsiraray avy fa raha misy manao tsy marina aloha izy anao tsy marina any fa tsy tsika no mitsara azy fa andriamanitra de zay no mahatonga atsika hoe mba fantaritsika hoe le fitondratena takin'andriamanitra rio le nyresahantsika hoe tena tokony ho tanteraka sika taka fahatanterahany raitsika zay ny an-danitra zay fa nampitaitsika teto zay midika hoe zay fahatanterahany zay araka ny tenin'ny poly apôstôly hoe oka nareo anahaka an'andriamanitra taka ny zanaka malala ozy ary nyresaka koa izy oka nareo anahaka taka ny anahafako amin'ny kristy de mijery an'izay toetra izay tsika raha le fanahafana n'andriamanitra de hoe toetra be famindram-po manolotra fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolorana an'izany satria izay no nataon'andriamanitra amitsika mampilatsaka ny ranonorana amitsara fanahy sy ny ratsy fanahy izy ary mampiposaka ny masoandro amarina sy ny tsy marina sarotra zay mitony tena ho kristianina zay ary zay no hoe tsy azo ireryhavana raha mbola azo atao aza ireryhavana hoe za mivavaka amin'andriamanitra aza ireryhavana hoe za kristianina fa sehoy amin'ny asa asehoy amin'ny toetra fa io fantatra foana hoe tena kristianina marina ve le olona ho an'ny olona mandinika baiboly de mahafantatra tsara hoe mpitaribaty vilambava zany olona zany mody miteniny anarin'andriamanitra de marina le tenen'i jesosy kristy hoe ty fireneny ty ozy manaja am'olony fa ny fony kosa lavitra satria fitondrantenany tsy mifanaraka amin'ny soratra masina teo no natonga atsika nitarika namantatra ny zava-miafina ambadiky le famindram-po de nijerytsika ny Matthieu toko fa 8 iverenatsika kely ary ohatra mamperitreritra raha isika eo amin'ny andiny fa 20 ka hatramin'ny de tohizatsika efa nazavaitsika fa misitona lesona kely tsika de nanantony peteraka nanao tamin'ny hoe tompoky impiry moa nanontanydralahako amiko avelako izy hatramin'ny impito va dikan'izay zany hoe mba misy fetrany ve le famindram-po tokony ataoko amin'ny olona le famelan-keloka satria nanao ratsy ahy de fa mba impito aho de ozy ny lazainy jesosy hoe hoy jesosy taminy tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny impito aho fa hatramin'ny impito amin'ny fitopolo ozy dikan'izay zany zay le zava-miafa ny soratra masina misy zava-panaty no tenenina tsy hoe anisy ianao hoe impito amin'ny fitopolo fa tena tsy manapataperana zany hoe raha mbola misy manao ratsy anao avy aloha foana ny elony fa zany nataon'andriamanitra tamitsika mandaingy tsika zay hoe tena tsara ny zavatra ataotsika rehetrarehetra mandaingy raha mbola misy mpanompon'andriamanitra zay tena midoka tena hoe masina sy marina mpanota daholy fa saingy afenina le ota kanefa de zao mamitra fofon'andriamanitra raha mbola velonay tsika ary miandry ny fibebahantsika sy ny fitodiantsika amin'andriamanitra mba hananatsika fitondratena vanina mba hanahafatsika ny toetran'le raitsika mba ho tonga zanaka nydrainareo ozy ny lazainy jesosy kristy de nytohizany ko am'izany ozy ny fanjakan'ny lanitra
de tahaka mpanjaka anankiray zay te hidinika amin'ny mpanompony ny amin'ny volany mahavariana eto izy a tsy mba nyresaka hoe karazan'olona anankaroa hoe tena olona anankiray a ny sambobola tamin'olona anankiray tsy zay zavatra mitranga fa mpanjaka oarina za fanjakany lanitra maninona jesosy mitresaka an'izay ndraindray ny olona hoe zany mbola fanjakany lanitra zany fa ka ny zavatra misy aty am'ty zao tontolo zao ty tsy fanjakany lanitra fa tsara ny afantarantsika hoe zao fandro-po avelomantsika zao no anomanantsika zay fanjakany lanitra zay tsy hoe rehefa maty akory fa zay nataotsika tamin'ny andro fahavelomantsika de manohatra izy tahaka ny mpanjaka anankiray ozy ny lazay ny soratra masina zay te hidinika ny mpanompony ny amin'ny volany dikan'izany mpanjaka zany de mpitondra firenena ary miresaka na amin'ny olona eo ambany fifehezana eo anatin'ny firenena izy manadiady nanaona fomba tatana ny fananany ty mpanjaka ty raha vao miresaka mpanjaka mantsy de azo adika hoe firenena manaona ny fomba ny tantanan'le mpanompony ny are-pirenena manadiady le mpanjaka eo anatrehan'izay ary noariny eto tahaka ny vola dina ny zavatra nisy ko am'izany andiny faefatra am'roapolo ary raha vao midinika izy ozy de nisy anankiray nentina teo aminy zay nitrosa talenta ray alina zany hoe nisy vola ray alina talenta ray alina teo am'le mpanompony anankiray de ary satria tsy nanan-kaloha izy ozy a de nasain'ny tompony amidy izy sy ny vadiny amanjana ny mba mifananandrehetra andoavana ny trosa ohatrany somary ohatrany fizahan'ny toetra nataon'lay mpanjaka tompona andraikitra ny firenena manoloana n'le olona teo ambany fahefany zay tsy nananana ny fitokisana fa le volana napetraka tamin'ny laniny kanefa de rehefa nitakina tsy nanan-kaloha izy a talenta ray alina dinona ny zavatra mitranga ny ankohaka teo anatrehan'lay mpanompo izy ka nanao hoe tompoko meo andro a fa lohako ny anao rehetra ary ny tompon'izany mpanompo zany ozy de honena azy ka nandefa azy a sady nomonitrosany taminy talenta ray alina kanefa rehefa tena mibabiko ty olona ty hoe aha meo andro a fa lohako ny anao honena le tompony zay tsy afa fa le mpanjaka zay a nametraka ny volany teo am-pelantanany ho tantanany a lany avokoa tsy nanan-kaloha izy ho alohako ny anao izy honena le mpanjaka zany raha jerevany ty mpanjaka ty tandindon'andriamanitra tandindony jesosy kristy zay mbola ho jerevantsika ihany keo satria raha tamin'ny andro fahavelony tonga teto am'ty zao tolo zao ty jesosy de tena nilaza mihitsy izy mba ho retany ren-danitra mpanjaka izy de hitantsika zay toetrany jesosy zay fa teto de honena izy ndikany namindra fo izy na fo ny le trosa rehetrarehetra saika namidiny talenta ray alina nijerevantsika io taty amin'ny baiboly dika teny diem tsy mifanohatra reo fa mifanazava raha iverenako vakina amin'ny mateotako favalo amby folo amin'ny dika teny diem de raisitsika ny andininy faefatra amby-roapolo sy ny manaraka raha vao natomboka ny fampamoahana ozy a de nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ty mpanompo zay nanana ny trosa denarya enimpolo tapitrisa denarya enimpolo tapitrisa ary noho izy tsy nanan-kaloha de nasain'ny tompony amidy ho andevo ny tenan'lay mpanompo mba mivady aman-janany a ary amidy ko ny fananandrehetra mba andoavany trosa de ny antoraka sy ny ankohaka teo an'loko mpanjaka lay mpanompo sady nanao hoe mba homeo andro are aho fa lohako avokoa ny anao honena azy kosa lay tompony ka namoy ny trosa taminy nandefa azy zany hoe ty talenta ray alina ty zany a de ny tomba midiny de denarya enimpolo tapitrisa denarya 60 millions denarya betsaka zany na fony daholo zany enimpolo tapitrisa denarya atreto zany mbola mety tsy azontsika tsaina hoe manahoana zay ary tsika eto tsy afaka ilaza hoe ohatrinona mivola malagasy zany talenta ray alina zany ohatrinona mivola malagasy zay talenta ray alina zay mira enimpolo tapitrisa denarya ohatrinona zany tsy zay ty fomba fijery azy fa de vitantsika moa famarinany soratra masina fa ny zavatra fantatra fotsiny eto tsy nanan-kaloha fotsiny le mpanompo honena azy le mpanjaka na fony tany tsy nenjehany raha tena marina zany saika ho amidy ho atao andevo fa tsy nanan-kaloha na fony tany afaka madiodio le olona nananatrosy manoloana le
trosa be tsy voalohany dikan'izay zany nisy fahadisona nataony fa navela namrana fo ary hitantsika hoe tena manahoana ny famaritana n'le famindram-po araky ny resantsika hoe ny atao hoe famindram-ponge de manolotra fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolonana zany ary mariny zany eto hojerevantsika de nytoy ny tantara afaky ty mpanompo ty teo anatrehan'le mpanjaka ary resahana tsara ny fanjakany lanitra ozy de taka ny mpanjaka zany hoe zay zavatra ataotsika rehetra zany miandraikitra petraka andriamanitra amitsika de fanomanana ho amin'ny fanjakany lanitra aza mieritreritra mihitsy miandraikitra napetraka tamitsika na o ampiasana na ny ampianarana na eo amin'ny faritra misy atsika na eo amin'ny firenetsika aza mieritreritra hoe tsisy fetraikany amin'ny fiainatsika mandrakzay misy io satria araky nyresantsika hoe na eo ara le fahefana zay mipetraka eo nivon'ny firenena eo nivon'ny asa eo nivon'ny sekoly eo nivon'ny fiangonana mbola misy fahefana faratapony de ny fahefan'andriamanitra zay mamela ny fahefana rehetra ty ambony tany ho tafapetraka na de sitrapon'ny olona ary mbola misy izy no itsara ary samy mandray mivaliny am'izay avokoa zay no mahatonga atsika hoe aleo mandiny tena tsara e tena kristianina ave ny toy tantara matotoko fa voalambivolo amin'ny baiboly protestant raisitsika de ny andiny fa valo ambiroapolo nefa noho nyvoaka zany mpanompo zany ozy de nahita mpanompo namany anankiray zay nitrosa de nariazato taminy a de nosamboriny izy a ka nitraoany a sady nataony hoe aloavo nitrosako aminao ty le lehilahy anankiray ty a efa nafonyle mpanjaka nitrosany rehetra talenta ray alina na enimpolo tapitrisa denary a rehefa afaka izy a ka izy ty koa misy olona nananatrosany nanana nitrosa namany io namany io ndray a nitrosan'le namany taniny dia 100 denaria ny anazy a enimpolo de enimpolo tapitrisa denaria nanana ny mpanjaka taniny a nafon'le mpanjaka ny anazy 100 denaria asa mpafirin'le enimpolo tapitrisa denaria fa ny zavatra mitrangany de zao aloavo nitrosako le toe-panahin'le ty mpanompo ty teo anatrehan'ny mpanjaka sy ny toe-panahiny ty nanana nitrosa 100 denaria ty mitovy ny 520 ny ankohaka lay mpanompo namany ozy ka ny fona taminy hoe me hoandro a fa aloako ny anao mba nitaraina taka ny nataony any keo izy nitaraina tam'le mpanjaka na foin'le mpanjaka honainazy ny mpanjaka de inona ny zavatra nataony mifona ndraiky io ty namany ty me hoandro a fa aloako ny anao nefa tsy nety izy ozy a fa lasa nampanao azy tao atranomaizina mandra-pandohony trosa tsy namelany tsy lasa trosa 100 denaria nampidiriny aponja ne tena tsy ekeko nefa ny anazy enimpolo tapitrisa denaria tsy miditra aponja andriamanitra nge tsy azo anafenany nitoejavatra mitranga rehetra sy ny zavatra natao tao amin'ny maizimaizina rehetra fantany io de olona ty 100 denaria tsy namindra fo nampidiriny atranomaizina nefa tsy nety izy osy fa lasa nampanao azy tao atranomaizina mandra-padony trosa ary noho nitandreo mpanompo namany zay efa natao a nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony zany rehetra natao izany de nampanalay ny tompony raha lehilahy ka niteneny hoe ry mpanompo ratsy fanao izy efa nafoky lay trosa rehetra taminao satria nifona tamiko ianao mo tsy tokony mba ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao ko va ianao taka ny namindrako fo taminao de tezitra ny tompony ka nanolotra azo amin'ny mpampijaly mandra-pandoha ny trosa rehetra ozy ary tak zany keo natao ndraiky zay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy anareo iverenao kany ny 5 mo tsy tokony ho namindra fo tamin'ny mpanompo namanao ko va ianao ozy taka ny namindrako fo taminao le mpanjaka namindra fo tam'le mpanompony zay nanana ny trosa talenta ray alina na enimpolo tapitrisa denaria na fony zany rehetrarehetra zany afaky ty olona ty nandeha izy nisy olona nanana ny trosa 100 denaria tsy namindra fo izy tsy namelany nampidiriny atranomaizina tsy nanakaloha ty na de efa nifona azy ren'le mpanjaka zany moa ianao tsy tokony namindra fo tamin'ny namanao tsy fantatrao ve zay nataoko taminao ianao nke namindrako fo e
nafoky nytrosako rehetra zay zato de natra ny namanao no tsy tokony namindra fo taminy va inona ny vokany io le fitsarana natolony ao amin'ny papijale mandra-pataony trosany rehetra fifarana raty zay io de oziny lazainy hoe tahaka zany ko mataony raiko zay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ndralahanareo amin'ny fonareo avy ianareo raha dikako amin'ny teny tsotra de zao tahaka zany ko nataony drainareo zay ny an-danitra aminareo raha tsy mamindra fo amindralahanareo inona le mamindra fo afo izy mitrosa rehetra zay mety ho fahadison'le olona kristianina ve za kristianina ve ianao manahoana ny fanapaha-kevitra raisika fa ny tena kristianina marina mahafo nitrosa rehetra areo tsy tapitra treo a be deabe ny zava-miafinao anatin'izay fa de fampieritrretanyzay mba hoentsika mandiny teny ary tsy za no mamaritra ny lalàna fa zay le tenin'andriamanitra ka raha mitombo tena ho kristianina tsika io ny tenin' jesosy raha tahaka zany ko ozy no ataony ray zay ny an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny ralahanareo amin'ny fonareo avy anareo madio fo sarotra re olona miaraka amin'andriamanitra raha mametraka fanontaniana amintsika vitatsika ave zany hatramy tompona andraikitra ambony tompona andraikitra ra-panjakana ny olon-drehetra manam-pahefana misy olona fihezina ao ambany fifehezana na vita ratsy teo anatrehany miopapana manahoana le toe-panahy kristiana tena miaika re olona sarotra tena miaika kanefa zay ny toe-panahy raha te ho zanaky ny ray aoka ho mpamindra fo voninahitro an'andriamanitra rereny vavakisika sotranao jehovahandriamanitra ray no nytenin'ndray zay tonga itoko sy mino fa nahainao dia amperitreritra nahay mandrakariva mba handraisanay fanapaha-kevitra tsara tsy hanenenanay satria neninenina fanapaha-kevitra raisinay ty amin'ity zao tontolo zao ty zay no mamaritra ny ho avinay dia ny fiainana mandrakizay sotra indrindra ray amin'ny anaranao jesosy amen nao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy nanao na ny fahasoavana sy ny fitanany tompo amintsika mandrakariva